Résentia, ny vity volamena, manolotra anao ny logité. Merci toi am'ilay nettoa vaovao. Nettoa, ny ty vera. Jovena, source d'énergie. Vous présente le JT. C'est nous. C'est tout. Mogul, c'est trop beau avec le JT. Mitsidika retourana maro eto Madagasikara ato anaty logité miaraka amin'ny Tsaradi. Tsaradi, nosy iray, tsika iray. Falifaly, sambasambatra ato anatin'ny logité miaraka amin'ny Monto Plus. Monto Plus, misy amin'ny tsirony maro azo safidianana. Monto Plus. Sanifère, le meilleur. Ilay tsara indrindra hatramin'izay ka hatramin'izao. Sokobis, manolotra anao ny logité. Telma, safidiky numéro 1 malagasy manolotra ho anao. Alarobia fahadimy ny volana jona 2024 ampifaliana indray tompo kilasy tompoko vavy no hitsidiana ny tokatrantsika tsirairay avy amin'ny ity takariva ity miaraba ireo mpino silamo rehetra ihany koa mankalaza ny Eid el-Fitra tamin'ny ity androany ity nde ho atomboka ary ny fiarahana ka isantarana izany atolotra ho anao ireo lohatenim-baovao. Ady atao manomboka izao ny ampianana ny isan'ny fiara izay mamoaka entona mifamezivezy eto Antananarivo renivohitra ho fikajiana ny tontolo iainany. Miavaka tsy taky ny isa-taona satria nomena lanja kokoa ny fanamariana ny Eid el-Fitra tamin'ny ity taona ity, maro ny hetsika nentina nanamariana izany ho an'ny androany. Eo amin'ny trangam-piarahamonina lehilahy 4 sy vehivavy iray no saro ny zandarmaria tany Ambohidratrimo mpiambina ao anatina tambazotra mpivarotra sy mpidoroka rongony izy ireo. Eo amin'ny fahasalamana tsy voatery akany velany intsony ireo manana aya amin'ireo fambara mety hitondra makany amin'ny autisme vokatry ny fiara-miasa ny fikambanana autisme Madagasikara sy ny vondrona Filatex. Amin'ny maresaka iraisam-pirenena ponina amanetsy no nidina andalambe tao République Tchèque taky ny fialan'ny Prime Ministre ao an-toerana. Sombony amin'ireo vaovao izay anasako anao anaraka hatramin'ny farany logité ireny atombotsika vetrany aran'ny fiarahana ao anatin'ny alaune. Isan'ny ady atao manomboka izao ny ampianana ny isan'ny fiara mamoaka entona izay mifamezivezy eto Antananarivo renivohitra mitarika fahalotony rivotra aingana mantsy izany ary miteraka aretina maro andro eran-tany ho an'ny tontolo iainana androany ary lohahevitra tamin'ny ity taom-pankalazana ity ny hoe fahalotony rivotra loza ho an'ny fahasalamana sy ny tontolo iainana. Mpiardina Razafindriamanana sy Aina Rahoana no mitondra ny antsipitriana izay vaovao izay. Nangina nandritra ny adiny iray teto Antananarivo sy Mandina tamin'ity andro eran-tany ho an'ny tontolo iainana ity, nijanona avokoa ny ankabeazan'ireo fitaovam-pitaterana mampiasa solika eto Antananarivo nanomboka tamin'ny 9 ora ka hatramin'ny 10 ora maraina na dia mbola nisy ihany aza ireo tsy nananja izany. Izy tamin'ny fanadihadiana nataon'ireo fikambana samihafa fa miaratsy ny rivotra iainana antony mahatonga izay ny setroka isan-karazany. Fitapitrisa isa-taona izao ireo olona maty vokatry ny faloton'ny rivotra ateraky ny vovoka manify. Tanjona amin'ity taona ity araka izany ny ampidina io izy io. Dia tena hoe manomboka izao izany dia mihetsika daholo mihitsy izany ny polisy, mihetsika koa ny visite teknika ka rehefa mahita fiara manetroka dia tena hoe ajanona eo dia mandray an'izay bebetra izay. Fa tsy hoe androany ny andro eran-tany ho an'ny tontolo iainana dia hoe mijanona ora iray fotsiny voiture dia mijanona hatreo satria ho setroka eo araka le antotalisa hitantsika teo ireny izany dia tena efa tena hoe le ngeza be izany. Isan'ireo tanora vonina andry anjara amin'ny fiarovana ny tontolo iainana izy mirahalahy ireto. Tafaresaka mikasika izay indrindra izy ireo androany amin'ny andro eran-tany ho an'ny tontolo iainana
tafiditra anatin'ny lohahevitra tamin'ity fankalazana ity tokoa mantsy ny hoe miady amin'ny fahalton'ny rivotra ao izay anentanana ireo tanora ihany koa andray anjara amin'ny fiarovana ny tontolo iainana. Ny lasantsy amin'ny ohatra hoe le setroka amin'ny tomobily eny mba tsy atao manetroka be izy rehefa eny an-dalana. Ny tena mety zany hoe atokana ny fako hoe ka triena le izy ohatra hoe isaka ny karazany tsy ampiarahana ohatra zay zavatra ohatra hoe plastika ohatra zany tokony amboly hazo vaovao ampiana ny hazo efa maniry reny ny fiara miasa le tomobily efa manetroka be reny tokony tsy entina tsony. Nisy dia be ho an'ny tontolo iainana androany ny aingana teny amin'ny zaridaina Ambojatofo sy teny Ampefiloha mihazo ny palais de sport Mahamasina ny entanina ireo olona andray anjara amin'ny fiarovana izany. Fa niavaka tsy taky nisy taona satria nomena lanja kokoa ny fanamariana ny Eid el-Fitr tamin'ny ity taona ity. Maro ny hetsika nentina nanamariana izany mibahana ao anatin'ny fankalazana ny fitiavana ny mpiarabelona ary ny fahatsapana ho olom-baovao taorian'ny fifehezan-tena natao nandritry ny Ramadany. Fenoaja Ariana sy Anja Rakotonorainy. Allahu Akbar. Toy ny isan-taona dia santarina amin'ny fotoam-bavaka fohy mitodika Al-Mecca ny fanamariana ny famaranana ny Ramadany ho an'ireo mpisilamo. Vao maraimbe dia efa nifampitona teny amin'ny kianjan'ny Maki Andotam-penaka izy ireo nanatanteraka izany mialohan'ny rosoana tamin'ireo fizarana sy fitetezana trano anomezana fanampiana ny mpiaramonina fietsika izay mampiavaka ny Eid el-Fitr. Nanamarika kokoa ity androany ity ny nanokanana ho an'ny andro sy fiasana ny fiafaran'ny Ramadany raha toy ireo mpisilamo ireo no voakasika ny didim-panjakana tamin'ny taondasa. Ny tena lanjan'le Eid zany voalohany indrindra aloha satria niezaka zany ireo mpisilamo nanatanteraka fivavahana zany mitombo ankoatran'le fataony andavanandro ka nomen'Andriamanitra andro ray zany izy tsy fehezana io tsy anaovana fifehezana io fa anaovana andreo fanampona hafa ankoatran'izay fa nomezana avy amin'Andriamanitra mba ahafahan'ireo mpino zany mifaly amin'izay zavatra tian'Andriamanitra. Feno dia feno ny fandaram-potoana ho an'ireo mpisilamo rehetra ho an'ny androany samba ny nanatanteraka diabe na ny karnaval izy ireo taoriny ny fahazoana alana avy amin'ny préfecture. Ny teto amin'ny centre Rasoul Akram atao madinika ohatra dia vao maraina dia ny tetiny manodidina ny zara fanomezana ho an'ny mpiaramonina. Nandritra ny volana Ramadany iny zany Andriamanitra mihitsy no nandidy hoe tokony manampy ny mpiarabelona voadidy mihitsy ny fanaovana asa soa dia zahay zany entinay anamariana manokana ny Eid el-Fitr amin'ity indray mandeha ity dia hoe efa nizara foana zay nitety an'ireo toby sahirana maro isan-karazany dia le mpifanolo-bodorindrina amin'ny CRA zany tamin'ity indray mandeha ity dia nezahana ihany koa ho ampahafantarana hoe vita somatsara le fifehezana 30 andro dia miara-paly amin'le mpifanolo-bodorindrina zahay dia mba mizara fanomezana kely vatomamy kely zany hoe marika le fahavitan'le Ramadany zay. Nofarana tamin'ny fihaonana lehibe tao amin'ny gymnase Mahamasina ny fankalazana ho an'ireo mpisilamo rehetra teto Andrenivohitra. Marina fa tsy voatery ankalaza izany ny mpisilamo miankina amin'ny safidin'ny tsirairay ny fankalazana izany. Misy ny fizarana mofomamy teny an-toerana. Raha ny antontanisany voaka dia vinavinana ho valo isan-jato mponina eto Madagasikara no manaraka ny finoana silamo. Izay no mahakasika ireny vaovao ireny isiany vetivety ato anatiny ireto dokam-barotra ireto isika dia miverina eto indray manohy ny le Jite. Ankasitrany ianao mbola manaraka hatrany ny lojite amin'izao takariva izao ny vaovaon'ny trangam-piaramonina sy ny sosialy no tena isongadina ato anatin'ny actu. Ny farana ny volana martsa lasa teo ny paikady-pirenena iadina amin'ny famarinan'olona tsy ara-drariny nolanina tamin'ny taona 2024. Isan'ny vokatra efa azo tsapahitanana ny fahavitan'ny fifanarahana amin'ireo firenena telo hita fa mampirongatra izay famarinan'olona tsy ara-drariny izay tafiditra ao anatin'izany i Koweït izay efa naneho ny fahavononany eo ihany koa i Liban sy Arabia Saoudite.
Sehatra maro ihany koa anefa no mbola ahitana taratra izay famarinan'olona izay raha ny fanamariana nataon'ny birao nasionaly miandraikitra ity tranga ity. Rindra tahiry sy Zorandriatsalama no mitondra ny fanadihadiana amintsika. Teboka lehibe isana velombolo ny amin'ny finiavan'ny Madagasikara ampitsahatra ny famarinan'olona tsy ara-drariny na ny traite des personnes nefa nahavitantsika nametraka ireo fifanarahana arak'asa amina firenena iray dia ny accords bilatéraux de travail na ny ABT iroso amin'ny fifanaovantsiny amin'ny Arabia Saoudite, Liban sy Koweït izay firenena efa nanehoan'ny fahavononany amin'ny fampiarana ny ABT i Madagasikara aorian'ny fankatoavany firakevitry ny gouvernemanta izany. Ireto avy ny votoaty ny fifanarahana. Manome toko zany ny le pays le firenena mandray azy fa ahazo ny karama sahazo ohatra ilay mpiasa ahazo ny toeram-ponenana tokony sahazy azy any tany lavitra any raha misy ny tsy fanarahana dia tokony ilay firenena nandray no miantoka ny fodiany raha hita antoka koa fa ara-dalàna le antony ampodinan'le olona afaka koa le olona tokony hizaka ny zony amin'ny resaka fiahina ara-sosialy any amin'ny toerana izay hiasany mba hanana an'ilay asa mendrika zany any amin'ny toerana izay hiasany. Tsy mifandranana mpiasa malagasy makany ivelany ihany nefa no sokajina ho famarinan'olona. Tranga maro no mbola mitaratra izay eto amintsika saingy amin'ny ankapobeny dia tsy samy seho ireo niarambona raha ny tatitry ny BNLETH ary vehivavy sy ankizy no tena lasibatra. Isan'izany ny herisetra ao an-tokantrano, ny fararaotana ara-nofo, famparabadiana aloloatra, fanandevozana amin'ny endry moderna sy ny maro hafa. Ministera maro no mifarombona amin'izay ady izay mipetraka ho mpandrindra ny BNLETH eo anivon'ny primatiora. Efa ny ahitana vokatra ny ady tato anatin'ny 4 taona toy ny fahatrarana sy fanenjana ireo fitoerana mpitady asa na mpandefa olona makany ivelany. Raha sendra misy zany olona tratran'izay hoe famarinan'olona amin'ny tsirarin'izay dia manantona ny ministera ny poniny izy dia efa misy tompon'andraikitra ao mandray an'izy ireo sy mandray an-tanana an'izy ireo amin'ny fanaraha-maso an'izy ireo. Tanterahana eny amin'ny Carleton Nosy ato anatin'ny 2 andro sy tapany fivoriam-be anaovana tomban'ireo paikady rehetra nampiarina nandritra ny 4 taona. Nifantoka betsaka amin'ny fametrahana paikady vaovao manomboka ny taona 2020 kosa ny 5 taona manomboka rahampitso amin'ny zoma. Miara-miasa akaiky amin'ny vondra iraisam-pirenena ho an'ny fifindramonana ny OIM, ny UNICEF sy ireo mpiara-monantoka maro hafa iraisam-pirenena i Madagasikara amin'ny fandrafetana izay paikady pirenena iadina amin'ny famarinan'olona tsy ara-drariny izay. Amin'ny vaovaon'ny trangam-piarahamonina lehilahy 4 sy vehivavy iray no saron'ny zandarimariam-pirenena tany Ambohidratrimo. Mpikambana ao anatina tambazotra mpivarotra sy mpifoka rongony izy ireo sokajiana ho anisan'ny matanjaka ity tambazotra ity eo amin'ny sehatry ny trafikana zava-mahadomelina ao Ambohidratrimo sy eto Andrenivohitra. Fiara-miasa tamin'ny mponina mono na ahafahana ny sambotra azy ireo ary ity fanadihadiana ny tanterahany Fenoajariana sy Anjarakotonorainy ity. Mpivarotra sy mpitolika rongony any amin'ny faritra Ambohidratrimo sy manodidina no ravan'ny zandary ao amin'ny vondron-tobim-patry ny zandarimariam-pirenena any Ambohidratrimo ny 2 sy 7 ny volana Jona lasa teo. Tsy eo Ambohidratrimo ihany tambazotro no misehatra amin'izay asa ratsy izay fa miparitaka amin'ny faritra manodidina eto Andrenivohitra. Milanja eo amin'ny 10 kilao latsaka kely eo ny rongony tsatsav izany ary marihana fa ao anatina tambazotra maromaro olona eto Ambohidratrimo eny Anosia commune Anosiala sy Antananarivo izy ireo no miray tambazotra ao anatin'io fivarotana zava-mahadomelina io. Ny misamborana an'ireo olona izay mpifoka sy mpivarotra rongony ireo dia tao amin'ny commune rurale Anosiala sy teto amin'ny commune urbaine Ambohidratrimo ary tany amin'ny 6e arrondissement Ambohimanarina. Araka ny loharam-baovao iray dia 4 mirahalahy sy vehivavy iray ireo voasambotra ireo tratehaka teo ampanaovana ny asa ratsiny. Fiara-miasa teo amin'ny fokon'olona sy ny zandarimariano na ahafahana ny sambotra azy ireo.
Anisan'ny mampirongatra ny asan-jiolahy ny fiparitany rongony tahaka izao. Tsy ho an'ny faritra Ambohidratrimo fa maro ny faritra voakasika izay. Mangataka ny fiara-miasa amin'ny mponina trano ny gendarmerie amin'ny famongorana ny mpanao trafika ny zava-mahadomelina tahaka izao. Fa indrindra amin'ny fanomezana loharanom-baovao maro-potitra ahafahana misambotra ireny olona ireny. Anatin'ny fitandrona ny filaminana kosa indray mpitandro filaminana manakaiky ny vahoaka izay no tanjon'ny ministera ny filaminam-bahoaka amin'izao fotoana izao isany vandondra ran'izy ireo araka izany ny manaramaso ireo toerana mafana sy ny androm-panjakana izay mikirakira ny voka-pifidianana solombavim-bahoaka ny alin'ny alatsinainy lasa teo moa izy ireo no nanao fisafona ndao arahana ny akon'izany. Andro ny filaminana Anjato Mahery Isakariva no manao fisafona ny toerana mafana eto Antananarivo sy ny manodidina toy ny eto Antanimena, anaty azy isotry sy ny maro hafa. Asa ataon'izy ireo amin'izany ny manara-maso ny fiara mifamezivezy, misava ireo elakelan-trano sy toeram-pisotroana. Ireny zao misy an'ilay PM mandalo ireny, ireny anisan'ny manampy amin'ilay fiainan'ny tsy fandriam-pahalemana zany. Satria ireny tena hita hoe mitsofotsofika antrany amin'ny elakelan-trano rehetrarehetra dia ny faniriana zany hoe mba hitohizany fa tsy hoe tapatapaka kely any afaka miara-miasa io zany tandro filaminana sy andomaso fokolona ety manodidina. Anatin'ny fikirakirana ny voka-pifidianana solombavim-bahoaka izay hivoaka tsy ho ela isika amin'izao fotoana izao. Tsy adino ihany koa araka izany nametraka mpitandro ny filaminana teny amin'ireo androm-panjakana ahitana izany. Mandry alina ireo mpitandro filaminanareo manao menso zavatra, manao izay rehetrarehetra izay azo atao amerina ny fandriam-pahalemana ary amahatra zany fandriam-pahalemana zany. Ary raha natao ny lesaka nataonay minisitra teny mirahalahy tao dia afa-po tokoa zay amin'ny asan'ireo mpitandro filaminanareo angendeha hitohatra afara zany fa tsy misy hoe tapitra androany akory fa dia nyfitohizan'izany moa efa napetraky ny fitondram-panjakana. Ny alin'ny alatsinainy lasa teo no niaraka nanao fisafona tamin'ireo toerana ireo teto Antananarivo sy ny manodidina ny ministry ny fiarovam-pirenena, ny ministry ny filaminam-bahoaka ary ny sekretera-mpanjakana eo anivon'ny ministera ny fiarovam-pirenena miadidy ny zandary. Vao ny fahasalamana kosa indray tsy voatery akany velany intsony ireo manana ayay amin'ireo fambara mety hitondra makany amin'ny autisme. Vokatry ny fiara-miasa ny fikambanana autisme Madagasikara sy ny vondrona Filatex mantsy dia afarana ho avy eto amintsika ireo manam-pahaizana iandraikitra ny fitiliana sy ny fizahana maimaimpona. Isan'ny mahasarotra ny fandraisana an-tanana ny olona autiste ny tsy fahafahan'ny rehetra manao ny fitiliana anamarinana mialoha ny toetenany hatramin'izao aloha tsy mbola misy latsaky ny roa tapitrisany saran'ny fitiliana mikasika izany ary anivelany hatrano vao afaka mahita zato isan-jato sy manamarina ireo fambara rehetra. Manazava-be kokoa momba izany Rindra Tahiry sy Zo Randriatsalama. Ireo no amtinana ny fomba fiasa vaovao anamaivanana ny fahasahiranandreo ray aman-dreny na fianakaviana mitaiza autiste. Ny tily izay manana tanjona anafaran'ireo manam-pahaizana manokana, izany karazana tsy fahatombana mahazo ny autiste iray. Faritra efatra no ametrahana azy ireo dia ny Antsirono Mandidy, Toamasina, Fenoarivo Atsinanana sy Mahajanga. Hatreto mantsy mbola vesatra goavana ny fanaovana fitiliana mifandray amin'ny autisme izay tsy vita ny lafo fa tsy hananantsika ihany koa ny manam-pahaizana manokana raha eto Madagasikara. Mba ahafahana miteny hoe autiste ilay olona anankiray na tsisy ahafahana mandray an-tanana azy araka ny tokony ho izy dia tsy maintsy misy foana ny diagnostika. So dia zavatra tsy izy mantsy ilay izy dia lasa tsy tokony any amin'ny fandraisana tanana an'ilay zaza. Izany hoe zavatra rehetrarehetra dia miainga amin'ny diagnostika. Izay zany voalohany. Misy famokarana zany ohatrany hoe avondrina manam-pahaizana iraisam-pirenena ahafahantsika mametraka tsara an'izay ilay fitiliana eto Madagasikara. Ankoatra ny tily dia isy ihany koa ny tetikasantsika, fanomezana fitsaboana nify sy aty vava maimaimpona ho an'ireo zaza autiste 12 hita ho tena sahirana avy amin'ireo faritra efatra ireo. Sehatra fahatelo faran'ny toana fanampiana vantan'ireo mpitsabo na sekoly sy ray aman-dreny manodidina ny 20 miasa ho an'ireo autiste eto Madagasikara.
Ny objectif an'ilay izy ny tanjon'ilay izy le manao an'ilay transfert de compétence hoe ampianarana mihitsy zany ny dokotera malagasy accompagner expert internationaux le ho afarantsika ireo mba ho tafita irery avita diagnostika irery dia midika izay zavatra izay hoe tsy hoe manampy fotsiny mandrisi ny 12 volana fa tena manome ny tohana sy ny traikefa ilainy mpitsabo malagasy mba havita azy irery izay le tena tanjony. Nitanterana androany ny fifanaovan'ny sy ny mpiara-miasa teo amin'ny fikambanana autisme Madagasikara sy ny vondrona Filatex. Aharitra 12 volana ity tetikasa ity, 12 tapitrisa ariary ny vola ampiasana anatanterahany ireo teboka lehibe mifototra amin'ny tanjon'ny opération bleu ireo. Mbola mavesatra ny isa raha eran-tany satria tafiakatra ray amin'ny zato izao ireo lasibatry ny autisme. Ny zazalahy tena betsaka amin'ireo. Tsy latsa-danja amin'ny fandraisana antanan'ireo marary ireo i Madagasikara amin'ny alalan'ny fisindro fikambanana isan-karazany. Lafim-baovao hafa kosa indray mankalaza ny efapolo taona nanaovany kung fu amin'ny taona 2024 ity maître avoko manoloan'izany dia ho tanterahina ny alahady 12 aogositra ho avy izao ny fitokanana ny fametrahana azy ho grand maître kung fu isa eto Madagasikara araka ny valandresaka izay nataon'ny komity mpikarakara tamin'ny mpanao gazety androany indro tsy hevina fohy amintsika ireo dingana nolalova nandritra izay efapolo taona izay eo amindriratsara ny Stéphane Kotomalala. Teo amin'ny fafitaona ny avoko no niditra nanao kung fu voalohany tany ambositra tamin'ny taona 1970 sy 1990. Izy no mpianatra ny dadany voalohany ny grand maître Rakotoarjaona Pierre Misael. Ny taona 1970 sy 1990 no tafatsangana ny fédération malagasy ny kung fu isa izay teo ambany fiahin'ny ministeran'ny tanora sy ny fanatanjahantena. Eritaona taorian'io dia nalefa ny ministeran'io fanatao amin'ny tempolin'ny Shaolin tany Chine avoko. Izy no anisan'ny malagasy voalohany niofana tany tao amin'ny toeran'io. Manana ny marboninaitra chevalier de l'ordre du mérite sportif ny tenany ary efa nitaiza malagasy tampitrisana nandritra izay fotoana maro izay. Mankalaza ny fa efapolo taona nanaovany kung fu amin'ny taona 2024 ity maître avoko. Feno ny fepetra sy ireo masotsivana rehetra hoy ny komity mpikarakara amin'ny hitokanana azy ho grand maître. Araka ny fanambarana nataon'izy ireo androany dia ho tanterahina ny alahady 12 aogositra ho avy izao ny fitokanana ny fametrahana azy ho grand maître kung fu isa eto Madagasikara. Eny amin'ny temple de Pierre Misael eny Ambatomravavy no anatotosany izany. Fa saika sahirana avokoa ny ankamaroan'ny mponina eny amin'ny fokontany Nakasina sy ny manodidina noho ny tsy fahampian'ny enti-manana dia maro amin'ireo fianakaviana no miaina tsy zarizary. Manoloan'izany indrindra dia nigadona teny an-toerana androany ny fikambanana kanto fitahiana nanolotra vatsy sy kojakoja ilaina amin'ny fiainana andavanandro toy ny vary, ny menaka, ny siramamy, sira, labozia ary afokasika ho ana fianakaviana misa 80 mahery. Notsongaina manokana ireo tena marefo ara-pivelomana santatra ihany io etsika natao androany tetsy amin'ny fokontany Nakasina io fa efa eo mpanomanana ny etsika manaraka izay atao amin'ny volana novambra izao sahady izy ireo dia ny fizarana fitaovam-pianarana ho an'ny mpianatra. Sehatra samaro moa no iandraiketany fikambanana araka izao fanampampanazavana entiny Rija Rajaonarivony filohan'ny fikambanana kanto fitahiana izao. Ny fikambanana dia misy ny hoe miay ihany koa ny mpiantitra. Zany hoe mahazonay atao tsara mihitsy ny mampisakafo ny mpiantitra, manome ihany koa ny fiainan'izareo andavanandro, dia eo ihany koa ny fijerevana ireo marary, zazakely marary any amin'ny toeram-pitsaboana rehetra maro samihafa izay hita fa tsy manana moyen ahafahana mitsabo tena dia azony fikambanana atao ihany koa zany. Manaraka izany ihany koa mbola ao anatin'ny tanjona ny fijerevana ireo tanora izay hita fa manana traikefa nefa tsy manana ny fitaovana sy ny enti-manana dia mbola ao anatin'ny andraikitra ihany koa izany rehetrarehetra izany. Inenitio no metsika mipita amin'ny maresaka iraisam-pirenena ho ao République Tchèque sika satria ponina mahery ny iray etsy no nidina an-dalambe sady nilanja sorabavety tao Prague renivohitry République Tchèque mitaky ny fialan'ny Premier ministre sy ny ministre ny fitsarana ao an-toerana fa nodikodoram-bola ny tentina roa tapitrisa euro avy amin'ny tahiry européana mantsy no isany mahavoaroroa ity lehibe ny gouvernemanta any an-toerana ity. Tsy mbola nisy fihetsiketsehana goavana toy ity androany ity teto République Tchèque tato anatin'ny taona maro. Ponina mahery ny iray etsy no nidina an-dalambe
sady nilanja sorabaventy teto Prague renivohitra i République Tchèque nitaky ny fialan'ny Premier ministre sy ny ministra ny fitsarana eto an-toerana. Tato anatin'ny 2 volana nampangain'ireo mpanao fihetsiketsehana ho nampiato ny raharaham-pitsarana izay anenjena ny Premier ministre André Babis ny mpisolo vavazy Marie Benesova. Fanodikotonam-bola ny tentina roa tapitrisa euro avy amin'ny tahiry Europeanina mantsy no isan'ny mahavoaroroa ity lehibe ny gouvernemanta tchèque ity. Ankoatra io anefa dia anaovany vondrona Europeana fanadihadiana manokana ny tenany amin'izao fotoana noho ny fampifangaroany ny raharaham-pitantanana ny firenena amin'ny resaka politika. Mandahary ny tsipaka ireo fiampangana azy ireo anefa ity Premier ministre tchèque ity. C'est la deuxième fortune du pays, rejette ces accusations et dénonce, je cite, marina fa araky ny tatitry ny fitsiriana nataon'ny Commission Européenne dia fantatra fa mitaky ny ameriana ny fitondrana tchèque ireo 17 tapitrisa euro ny vondrona Européenne, vola izay tokony namatsiana tetikasa. Tsy hijany intsony ary ahina IMF noho izany fihetsiketsehana eto République Tchèque ho fanonganana n'ity Premier ministre ity. La démission du Premier ministre et de sa ministre de la Justice. Io no mamarana ny tapany voalohany ny Jite tamin'ity takariva ity taky ny mazatra dia ho tsy ahevina amintsika hatrany ireo mahatomba avao ny songadina ho an'ny andro any isan'izany ny fankalazana ny andro maneran-tany ho an'ny tontolo iainana ka ady atao manomboka izao ny ampihenana ny isan'ny fiara mamoaka entona izay mifamezivezy eto Antananarivo renivohitra. Miavaka ny koa tsy taky ny isa-taona satria nomena lanja kokoa ny fanamariana ny Eid el-Fitr tamin'ity taona ity fety izay isan'ny manan-danja ho an'ireo mpino-silamo manamarika ny fiafaran'ny Ramadan maro moa ny hetsika nentina nanamariana izany. Atao amin'ny vaovaon'ny trangam-piarahamonina lehilahy 4 sy vehivavy iray no saron'ny gendarmerie tany Ambohitra Atrimo mpikambana ao anatina tambazotra mpivarotra sy mpifoka rongony izy ireo. Eo amin'ny fahasalamana kosa dia tsy voateraka nivelany intsony ireo manana ayay amin'ireo fambara mety hitondra makany amin'ny autisme vokatry ny fiara-miasa ny fikambanana autisme Madagascar sy ny vondrona Filatex. Ireto kosa indray ary ireo zanam-pandarana miandry antsika ato anatin'ny tapany faharoa. Sophie Randria Manantena, ambassadrice nanko soltena ny Miss Malagasy ao Frantsa no itafatafa amintsika ato anatin'ny portrait amin'ity alina ity. Hoy ianao mikasika ny endriky ny volana no nanontaniana ireo izay olona sendra ny fandraisam-peo ny Jite tamin'ny androany. Ao anatin'ny insolita kosa no anarahantsika fa noho ny famonteran'ny mponina ao Korea Atsimo amin'izao fotoana dia maro amin'ireo sekoly no mandray ireo be antitra miara-mianatra amin'ireo kilonga madinika. Dia mbola manasa anao tsy saraka aminay fa iseny vetivety isika dia miverineto manaraka ireny zanam-pandarana ireny.